fanentanana ny azakazaka masina ka ny andininy voalohany ihany no ataontsika ao anatin'izany. Jesu Kristy no mpamonjy tompo sy andra manitra ianano fisantsara lay tsy miova ny mandrak'iza andehary isika iaraka anoyatra ny azakazaka voto sy filazantsara imadagasikara. Arabatra ty alady faharoa amin'ny volana oktobra novambra ity avana malala. Alady faharoa zao dia liturjia ny fideranana ny liturjia larana faefatra no ampiasaitsika dia manatanteraka koa tsika miombona amin'ny fijekem amin'ny alady ny fitantanana ny fananana, mahatsiaro ny fananana eto amin'ny fijekemtsika ary mahatsiaro ireo mpitantana izany fananana ny FJKM izany. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Andetsika hideran'ny tompo amin'ny hira fanombohana. Jesosy mpanjaka malaza no tompo mpanjakana tsara indrindra ninoarona mendrika ankalazana uni erini eratany silanitrakoa isua matazany ritompo panjaka mayerio miainu avimana kitukuiza fatubudie etiana simisi itiritua sitatini sananie Tompo sy mpanjaka anay ianao, tompo ny fahefana rehetra any an-danitra sy aty an-tany, ary efa nividy anay tamin'ny rasonao,
dia indreto izay fa mpanomponao, indreto izay fa sakay izanao, misaotra anao zahay tratry alahady ity indray izay raha mivavaka eto amin'ity tempolinao masina ity, ary indreto koa izay tempolin'Andriamanitra amin'ny fanahy tonga eto anatrehanao hivavaka sy hidera ary arome voninahitra anao, raiso ny fiderana atolotray, amboary mandrakarivo zahay ho tena olonao, olona mahatoky ao amin'ny tranonao, olona mahatoky amin'ny asanao, mahatoky amin'ny fiainanay. Tompo manatrea ty fanompovavahany ity, fa izany no tena fanirinay satria fantatray fa tsinotsinona izay ataonay raha tsy eo ianao. Aoka ny fanahinao masina hidina eto amin'ity toerana masina ity, ary hamangy eo am-ponay ka atserovanay ny fanatrehan'Andriamanitra. Dia taio ao amin'i Jesosy Kristy hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny antitra sy ny fotsy volo, ary taio izay rehetra hataona eto Tompo, mba ho akasitrahana eo anatrehanao izany, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay no hanaovanay izany vavaka izany. Amen. Azo toerana tompoko a, sokafana ny trano mba hidiran'ny diso fidirana. Satria moa liturgia ny fiderana dia ampiasaintsika ity, liturgia larana fahaefatra, dia tonga eo amin'ny rarahan'ny fiangonana sika izao. Dia aorianan'izay rarahan'ny fiangonana izay misy famangina raha tsy diso aho dia tanterahantsika izay. Miarabantsika rehetra aminaran'ny Tompo-ry-havana amin'ity alahady ity indray. Saika iompana amin'ny fampatsahivana ireo daty fandaharam-potoana izay isesy atoato ny raharaha, fa mialoha izany dia misy samihafa vitsivitsy reto. Taratasy fisaorana, ary ho tonga aminao sy ho azonao izao fitehina rehetra izao raha mihaino ny feon'i Jehovah Andriamanitrao ianao. Isaorana ianao relay avo indrindra, fa na dia nisy aza ny tsy fahafahanana noho ny fitsaboana ny zanakay, dia mbola nanehoanao voninahitra ny mpanomponao. Koa dia isaorana ny ray aman-dreny mpitandrina, ny birao fiangonana, mpiara-miasa rehetra, ny fikambanana, ny sampana velona rehetra eto amin'ny fiangonana, indrindra isika mpianakavin'ny finoana rehetra. Makasitraka indrindra tamin'ny tolo-tanana fanampiana rabola, fa manana piraita-po ao amin'ny Tompo tokoa, manana anareo. Ho azy Andriamanitra ny voninahitra. Izany moa ilay fianakaviana nanaovantsika atonom-bola tamin'ny alahady fandraisana teo. Taratasy fisaorana ihany. Misaotra an'Andriamanitra lehibe izay no nanomezany andrafahalimanana manitra sendra volon'irina nandritra ny 450 taona. Misaotra anareo rehetra izay tonga ny dododo nanotrona, nampahery ny fianakaviana tao anatin'ny fahoriana. Ilay Andriamanitra manankarepasoavana ny omba sy tahanareo, ary engane ka ho ny sosiny tsara indray no ifanotroantsika. Ary fararakitra avy amin'ny fianakaviana Randriambololona Hanjy, vola 100 000
ariary. Voady sy rakom-pisaorana amin'ny feoko no iantsoko an' Jehova ary any an-tendrombohiny masina no mamaly ahy izy. Salamo 3:4. Misaotra Tompo amin'ny valim-bavaka dia nanomezanao asa ho ahy. Manolotra vola 20 000 ariary mijinjara toy izao: ny 15 000 ariary ho an'ny fanorenana, 5 000 ariary ho an'ny sampana fifoazana, mangataka vavaka amin'ny mpitandrina ho an'ny asako sy ny tokantranoko. Rakom-pisaorana avy amin'ny fianakaviana iray: 200 000 ariary ho an'ny fanorenana, 40 000 ariary ho an'ny sampana vokovoko manga ary 40 000 ariary ho an'ny sampana dorkasy. Dia toy izao ilay fandaharam-potoana daty samihafa izay tsara fitadidy ary dia samy mandray sy mitadidy tokoa ny anjara manandrify azy ny tsiraray voakasika amin'izany. Ny alahady 9 Novambra ho avy izao dia isy ny atrikasa fivorian'ny biraon'ny sampana rehetra, ny fikambanana ary ny sampanasa rehetra misy eto amin'ny fiangonanako dia mandamina sy miomana ho amin'izany anareo birao rehetra. Alahady amin'ny herinana anio amin'ny 4 ora ariva izany atrikasa izany. Ny sabotsy 20 Novambra kosa dia fivorian'ny mpihevi-draharaha. Sabotsy tontolo andro izy io tahaka ny fanao isan-taona olazainantsika any moa ny toerana izay isindana kely amin'io, fa dia izy io dia andinihan'ny mpihevi-draharaha anaovana ny tatitra makasika ny fiainan'ny fiangonana nandritra ity taona ity ary amolavolana raha teo ny vinavinan'asa izay kasaina ho tanterahana amin'ny taona ho avy 20 sy 20 io kosa. Ny ampitson'io izany hoe ny alahady 13 Novambra amin'ny tapa-bolana zany dia anjaran'ny mpandray ny fanasan'ny tompo indray no mandinika izay raharaha no dinihan'ny mpihevi-draharaha izay, ka dia hiditra indray mandeha ihany isika amin'ny tapa-bolana an'io 13 Novambra miditra amin'ny 7 ny fampopavahana. Ao arian'izay dia miatrika avy hatrany izany raharaha izany ny mpihevi-draharaha ny fiangonana, ny mpandray ny fanasan'ny tompo azafady. Ny alatsinainy voalohan'ny volana Desambra hatramin'ny sabotsy 9 volana Desambra, izany hoe misy herinandro eo herinandro ny mpandray ny fanasan'ny tompo, fanindrindrindra amin'ny herinandro ny réformation. Amin'io kosa dia isy fampianaram-pinoana mandritra izany herinandro izany, ny takariva manomboka amin'ny 9 ora izany dia andraisan'ny faritra tsirairay avy anjara. Efa nampiomanina tamin'izany isika tamin'ny fivoriana farany teo dia eo ianareo tompon'andraikitry ny faritra, eo ianareo mpandray fandraisan'ny tompo ny kristianina rehetra, fa dia isy anjara ho raisintsika amin'izany toy ny mitarika ny fampopivavahana, mamaky teny ary manao fanentanana samihafa mety hiarahira ny kristianina ao anatin'ny faritra anankiray, dia mifandimby eo isika isan'andro mandritra izay herinandro izay. Fa isy kosa ny mpitandrana na ny mpanabe izay anao ny fampianaram-pinoana mandritra izany. Io herinandro io dia hifarana indrindra amin'ny fivoriam-ben'ny mpandray ny fanasan'ny tompo, ny sabotsy tontolo andro, isy trano eva eo ivelana eo andraisantsika ny torohevitra sy ny tsara ho fantatra rehetra mahakasika ny maha-kristianina anao eto amin'ny fiangonana, mahampandray ny fanasan'ny tompo indrindraindrindra, ary dia hosantarontsika amin'ity taona ity izany hoe isan-keritaona ny mpandray ny fanasan'ny tompo izany. Ny alahady ampitson'io kosa araka ny mahazatra antsika eto amin'ny fiangonana fanaontsika dia ny alahadin'ny ray aman-dren'ny mpitandrina mianakavy, ny alahady voalohany amin'ny volana Desambra zany no misy azy io. 7 Desambra zany
alahady ny ray aman-dren'ny mpitandrina izay mifanindran-dalana indrindra amin'ny fankalazan'Andriamanitra noho ny 10 taona fiarah-miasa amin'ny mpitandrina mianakavy 520 sy 520 dia anazava sy anetana antsika mahakasika izay indrindra ny filohan'ny komity ny fankalazana izao. Vavaka isika tompoko. Jesosy misaotra anao izay fa mbola manana indray izao mpampitaona izao hiverana ny asanao Andriamanitra, hijona ivavolombelona amin'ny teny sy ny asa tsara rehetra eto amin'ny fiangonanao. Taio ny fiombonanay ary marina ny teninao fa isika tsy maintsy miasa raha mbola atoandro ny andro. Tompo, taio zay amin'ny fananao masina mba ho saina ray sy vavaray ny rahanay manompo anao Andriamanitra eto amin'ity fiangonanao ity. Mamindrafo aminay, mamela ny eloko ay. Misaotra Jesosy. Amen. Mijoro eto ny tenako riavana ny amin'ny komity ny fanorenana izay manohy ny fankalazana ny amin'ny 10 taona fiarah-miasa ny ray aman-dren'ny mpitandrina mianakavy sy ny fiangonana eto amin'ny FJKM Salema vaovao 17 hektara. Efa nandalo tamin'ny mpievitra raha io dinikasy io ary dia tanterahantsika fiangonana zany amin'ny fitiavana. Izany 10 taona izany tsy hoe itsika eto Salema no vao mba manao an'izany, fiainan'ny fiangonana FJKM zany. Dia mba isaorana ny tompo fa mba manana anjara amin'izany tsika eto Salema. Inona nefa no atao amin'izany? Amin'ny alahady zany 7 Desambra, alahady mpitandrina izay efa nolazain'ny mpitantsoratra teo dia io ihany koa no hitanay komity ny hoe mety anaovana an'ilay sakafo zany no ataotsika amin'ny fiarah-miasa 10 taona io. Dia vita zany ny fanompoam-pivavahana eto dia mandehitsika misakafo eny amin'ny Andi bypass, eny a bypass zany efa pakantsika eto Salema vaovao. Ny fandaminana sy ny fandraisana anjara dia tahaka an'izao. Misy fanasana ho zaraina amintsika. Zay le nataoko itsika fiangonana io fa izay komity dia mitarika ihany. Ny fandraisana anjara amin'ilay fanano fahafoizana dia izay fanano fahafoizana izay. Fa no atao zany ary amin'ny Andi bypass 7 alina no andreo. Fa itsika zany dia ny hoe fanano fahafoizana ny antsika. Ianao zany mahalala hoe zao no tokony atao ho andray aman-dreny ny amin'izany 10 taona ny fiarah-miasa zany. Dia entitsika mbavaka io fotoana io amin'ny herin'ny androany raha sitrapon'ny tompo ao ivelany ao zay komity. Dia mandray ny fanasana zany tsika araka zay efa atao eto amintsika. Dia mandray ianao zany dia maneho ny hoe zao zany no atao amin'izany na efa any amin'ny sakafo amin'ny 7 ny volana Desambra zany. Ny soratra masina riavana any amin'ny Hebreo 13:10 andiny 7 tapany dia mazava ny tenin'ny Paoly apôstôly hoe tsarovon'ny mpitondra zay efa nitory ny tenin'Andriamanitra taminareo. Dia mahatsiaro an'izany tsika asan'ny fiangonana zany fa tsy hoe asa hitsatraka. Itsika izao no manao an'izany, tsy andrasantsika ho leny amin'izao tontolo izao zany, fa itsika ato amin'ny fiangonana, tsika no zanaka andreo dia tsika no mba maneho amin'ny marika hita maso araka ny tenin'ny Jaona ihany koa hoe aoka tsy ho tia amin'ny lela ihany fa amin'ny teny sy ny asa marina. Dia samy mahery avana, samy mahery fa fampivavakantsika amin'izay azakazaka rehetra mbola ho ataotsika eto amin'ny fiangonana. Fa raha tsy tonga ny tompo dia miasa ny fiangonana, miasa tsika fa dia ny fitiavan'ny Kristy ny manery an'io tsy zavatra hitsaitra fa rehefa resy lahatra tsika ny amin'ny tompo dia ameny Jesosy ny zavatra fa azo ny volamena, azo ny volafotsy. Dia samy mahery havana dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Iroso amin'ny famanginy sika izao misy havatsika diakona maty vady tamin'ny herinandro iny ary
ny fiangonana moa dia efa nanao ny adidiny a, fa tsika mbola betsaka ny dekonina ny mpiara-mivavaka tsy mbola nanao zany satria tany Antsirabe no natao ny fandevenana, dia androso amin'izany tsika izao. Tsangana ny fiangonana. Fafakatsika ry havana, misaotra anao zahay fa Andriamanitra velona tokoa ny Andriamanitra ivavahanay. Na dia mety maty aza ny tena, ny fanahy kosa dia tsanganao Andriamanitra ijoro tsara eo anatrehanao. Na dia mety malahelo aza, mety mitomany, mety mandoalika, dia joronao sahatrany zay satria Andriamanitra velona ny ivavahanay. Misaotra anao zay noho ny amin'ny azahoan'ny fiangonanao mamangy an'ity zanany ity, dia apetraka eo ambany fahasoavanao ny zavatra rehetra ho voninahitra ao. Ary zao famangina izao dia ho fampahirezana ity ava-malalana ity mba hisehon'ny voninahitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatana izany, amen. Tiaraka izany ny zanaka malala, efa nisy any moa ny fifamangina hatrany Antsirabe, fa tonga koa eto anatrehan'ny fiangonana manontolo ianao ary misaotra an'Andriamanitra tsika amin'ny zavatra rehetra dia mamangy amin'ny fahoriana, mampahery, mampitraka. Toana fa Andriamanitra moa manana ny fandaharany sy ny fandaminany, dia manaiky izany fandaminan'Andriamanitra izany tsika. Ary dia matoky fa eo anatrehan'Andriamanitra ianareo efatra mianaka tompo dia mirary fiononana feno sy tanteraka eo anatrehan'Andriamanitra, ary dia manolotra anareo marika hita maso avy amin'ny fiangonana izahay ho marika izany fifamangina izany. Mahiresa azo mipetraka tsika rehetra. Saotra zanaka. Telo ambin'ny folo sy valonjato, andininy voalohany sy faharoa dia miroso amin'ny fanoloran-jaza isika fa misy zaza anankiray atolotra amin'ity maraina ity. Telo ambin'ny folo sy valonjato, andininy voalohany sy faharoa ihany. Fifaliana ho antsika ny mandray an'ity zaza ity eto an-tranon'Andriamanitra dia ny zaza voateraka raha maro velo Rovaniaina Adriel, teraka tamin'ny 12 Aogositra 2022 tao Ankadikely Ilafy. Zanaky raha maro velo Rovaniaina Briel sy raha ary manana anjara somiora. Dia fifaliana ho anay ny mandray anareo tao an-tranon'Andriamanitra, arabaina nomen'Andriamanitra ny fara nareo mivady dia izany moa dia noho ny fangatahanareo sy ny fandrinareo hoentina mbavaka amin'ny fitezana ny zaza
ary isaotra n'Andriamanitra tompony fahavelomana. Ko dia manatitra ny ara-fiara-bananareo zay nahazo zaza ary jaoten'Andriamanitra zao no andraisanay an'ity zazy ity eto antranon'Andriamanitra manao hoe fa ianao no nampivoaka avy tany Akibo, nakinona taminao hatrany Akibo ndrenika aho, ary dia hoy ny soratra masina manao hoe rehefa tapitra ny andro fidiovany araka ny lalàn'ny Mosesy dia nitondra azy niakatra tany Jerosalema izy mba hatolotra ny tompo ko hatolotra ho an'i Jehovah koa izy, eny hatolotra an'i Jehovah izy amin'ny andro rehetra iainany, dia voatolotra ho an'i Jehovah izy. Ivavaka sika fiangonana. Raha eo misaotra anao zahay no ny amin'ny fanolorany ray aman-dreny ity zazy ity eto anatrehanao, ary mankasitraka anao indrindra no ny famindram-ponao tsy miova amin'ny taranaka amin'ny fandimy araka ny fanekenana nataonao raha teo. Vavolombelona zany ity fianakaviana ity, ka dia miara-miompifaliana eo anatrehan'ny fiangonana manontolo zahay, fa ianao no Andriamanitra mpamorona, ko ianao zay miara-monina aminay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao no mampiditra ity zazy ity hanampisan'ny fiangonana sy ny firenena ary ny fianakaviana. Ko mety iza raha eo hitany ray aman-dreny sy ny mpikarakara ianao, azahoany hery atosany asa fikolokoloana sy ny fanabeazana ity zazy ity, ampanjakao an-tokantrano zao fianakaviana zao ny teny sy fiatsika eo mba-pitiavana, mba hatsapahany zao zazy zao ny fitiavan'Andriamanitra miseho eo amin'ny fiainany andavanandro. Toa ny fanamazoto ny ray aman-dreny azahoany manolotra ny zanany ho amin'ny sakramentany batisa amin'ny fotoana mahamety zany. Ity zazy ity koa ane Tompo, ho tsonjovinao na mitoetra na mandeha na miditra na mivoaka, ary akinina eo ampelantananao, dia avao isan'andro koa ny herin'ny fiangonana mba azahoany mampita amin'ny zanany ny fitiavanao amin'ny fo manontolo sy ny saina rehetra ary ny fanahy rehetra. Ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay no entinay mangataka izany. Amen. Noho ny fahatanterahany fahanoloran-tsasa dia miarabanareo zay ary hoy zay hoe ento ity zazy ity ka tario hitombo saina tena sy fanahy handroso fity amin'Andriamanitra sy ny olona, ary eo ka hiomana ao amin'ny sakramentany batisa raha teo ianareo. Miaraba tompo. Dia morosotra antsika rehefa malala mankeo amin'ny salamo fiderana. Ny salamo fiderana dia ny salamo faha 420 efa voasoratra eo amin'ny écran eo, ary manomboka amin'ny andininy fa 120 dia hiara-miasantsika amin'ny famakinana zany salamo faha 420 zany. Dia atomboky ny mpitandrina na ny mpitarika amin'ny andininy fa 120 zany dia mamaky ny andininy fa 12 tsika, dia tahaka izany etrany ary iarahantsika mamaky ny andininy faha 19 sy ny faha 17. Iarahantsika mamaky izany ny andininy faha 19 sy faha 17, fa ny ankoatr'izay dia hifarambonantsika. Dia raha mitsangantsika hamaky ny salamo fiderana manao hoe ampianaro ny lalanao aho Jehovah, dia andeha amin'ny fahamarinanao aho, ampiraiso ny foko hatahotra ny anaranao. Fa lehibe ny famindram-ponao amiko ary efa novonjenao ny fanahiko, tsy ho any amin'ny fiainatsita ambany indrindra. Fa ianao Tompo dia Andriamanitra mamindra fo sy miantra, maharo-po sady be famindram-po sy fahamarinana. Miaraka antsika manao hoe todio aho ka amindrao fo, omeo ny herinao ny mpanomponao, ary vonjeo ny zanaky ny ankizivavinao, ny famantarana ny soa mba ho hitany izay mankahala ka homenatra izy. Fa ianao Jehovah no namonjy sy nampionay. Amen. Mahazo toerana tompoko. Tonga amin'ny fotoana ny ankizy sy ny tanora isika izao izay hoentin'ny mpanompon'Andriamanitra.
Ny sampana sekoly alahady dia faly miaraba-antsika ka manolotra ny tenin'Andriamanitra ho antsika. Aoka hitsangana ny ankizy sy ny tanora ary ny sampana sekoly alahady rehetra. Hivavaka isika. Tompo, misaotra anao izahay fa mbola nomenao izao fotoana izao indray afaka miaino sy miaina ny teninao. Koa mitenena aminay ary Tompo fa miaino izay mpanomponao. Amen. Mipetraka ianareo. Ny lioka toko 12 ny 17 izay mofinainantsika androany sady perikopa ihany koa no andeha andraisantsika lesona anio. Iara-mamaky izany sika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izay tsy mahalala kosa ka nanao izay zavatra tokony hikapohana azy dia ho kapohana kely, fa izay nomena be dia be no tadiavina aminy, ary izay nampitehirizina be dia bebe kokoa no adinina. Tantaran'ny lova sy kanto no akantsika lesona anio. I lova sy kanto dia zaza notazaina tao amin'ny fiainana kristianina. I lova efa 10 taona ary kanto kosa 9 taona. Fianakaviana tsotsotra tsy dia tena manan-katao loatra zareo, fa ny fiompiana sy fambolena no tena ivelomany. I lova dia matotra kely, fa i kanto zandriny kosa dia tena mbola be lalao sady somary mafy-loha. Ary indraindray izy dia tsy mandeha mianatra sekoly alahady fa mandeha milalao, dia i lova no mangataka lesona amin'ny mpampianany. Ary fantatry ny mpampianatra sekoly alahady tsara i lova satria sady mazoto no mahay ary tia miady hevitra rehefa misy tsy azony. Ary anisany efa niadiany hevitra ity soratra masina vao nivakiantsika teo ity. Indray andro andeha hamonjy tafika masina ny ray aman-dreniny ary nanafatra azy mirahalahy. Lova sy kanto, andeha lavidavitra izahay dia tsy ho eto fa mba ambeny tsara ny trano dia ataovy tsara ny raharaha. I lova karakaro tsara ny akoson'ny vorona sy ny ombintsika, dia ianao no manatitra sy maka ny vidin'ny ronono any amin'ny ranonay vao ividiananareo sakafo. I kanto kosa dia nomena zavatra maivamaivana satria mbola zaza no be lalao. Kanto ianao no manondra-kanana sy mamafa tokotany. Karakaro tsara ny anana fa tsy misy amidintsika, ataonareo saran-dalana sy gotehanareo amin'ny herinandro. Eny tompoko izy iray ho lahy, fa tsy tapitra akory ny tenin'ny reniny dia efa eny an-tokotany kanto. Velomy kanto hoy ny reniny, velomy dada sy neny sady nirifatra ihany izy manenjika amin'ny baolina. I lova kosa nanampy ny reniny nitondra ny entana sady nanatitra ny zareo teny amin'ny vavahady. Miara-ny fo maraina izy ireo lahy dia i lova milofo mikarakara ny mpifaliana ny biby fiompy sy mandeha any amin'ny ranonay isa-maraina maka ny volana ronono. Fa i kanto kosa, izay izy vao manao ny devoir. Any ka asa-koropaka ny fanondrahana ny anana sy ny famafana tokotany. Ny ampitsony iny dia toy izany hatrany. Ka ny anringitra ny anana sady lasa tsy nitombo fa fohy kely sady be biby. Tonga amin'izay ny ray aman-dreniny afaka 5 andro. Vao niditra ny vavahady izy ireo dia notsenain'ny lova ary nandrosoany sakafo tsara. Ary tonga dia nomeny azy daholo ny vidin-dronono sisa tany aminy. Faly ery izy mivady ka nanorokoroka ny lova ary koa nanoroka ny kanto. Rehefa avy ny sakafo dia nivoaka teo an-jaridaina reniny ary tezitra sy nalahelo mafy izy nahita ireto anana tsy zarizary kely. Lova sy kanto, afianareo aty. Fangaty sy mikarakarainareo ny anana no maina sy tsy zarizary ohatr'izao. Lova, angatsy mba narahinao sy nampianao ny zandrinao dia izao ny hafaran'ny volontsika. Nalahelo mafy lova, efa saika tsara ny raharahany nefa mbola voadina koa izy amin'ny raharahany ny jandriny.
teo dia tadidiny ity soratra masina ity ary azony tsara amin'izay ny dikany ho tenenina tao anatiny izany soratra masina izany. Ny afatra ho antsika dia ny hoe raha ankizy ry mpianatra sekoly alahady, ry mpampianatra sekoly alahady, ry tanora namana na lehibe ianao na kely na manana ianao na sahirana, manana ny adidy sy zara fanompoana tandrify antsika foana isika ary mila mihoatra izany tandrify izany ianao raha te handroso. Performant isika amin'ny teny vahiny, arakaraka ny androsoantsika no ananantsika vokatra betsaka, fa raha ny tokony ataontsika foana ny ataontsika dia lasa fahazarana fotsiny izany, rotina hoy isika. Fahazarana ny mandeha aty am-piangonana, fahazarana ny mamaky teny isan'andro, fa raha mampitombo izany isika dia mahazo betsaka ny tenin'Andriamanitra ary mihabetsaka ny didy haitsika ary mihabetsaka ny anadinan'Andriamanitra antsika. Koa mahay fahabe mandrakariva ary ao amin'ny asan'ny tompo, fa tsy sitrak'Andriamanitra ny hahavery antsika raha mijanona ao anatin'ny tsy fahalalana toy ny kanto foana isika. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Iroso amin'ny fiainonany tenin'Andriamanitra tsika rehefa malala ny hira mialohan'ny vakiteny sy ny vavaka. Tonga eo amin'ny fotoana makina ny teny soratra masina isika. Izany dia ho hitantsika ao amin'ny Mpanjaka faharoa toko faharoa amby roapolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito. Lioka toko faharoa amby folo andiny faharaika amby efapolo ka hatramin'ny fahavalo amby efapolo. Korintianina voalohany toko fahaefatra andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Fa mialohan'ny hamakitsika izany dia ndesika hiaraka iombom-bavaka hangataka ny fanahin'ny tompo. Vavaka isika. Andriamanitra rainay, tompo-pahasoavana ho anay no fahafahanay mitodika any aminao amin'ny alalan'ny teninao, ny teninao izay fanilon'ny tongotra sy fanazavana ny lalanay no omenao anay indray androany. Ankehitriny izay tompo hamaky ny teninao, eny ny afatra avy amin'ny teninao dia mangataka ny fanahinao masina, anokatra ny masom-panahinay, hiteny amin'ny alalan'ny mpanomponao na ny hamaky na hitondra ny teninao ihany koa. Dia manatreh feno ny fotoananay tompo. Amen. Mpanjaka faharoa toko faharoa amby roapolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito. Lioka toko faharoa amby folo andiny faharaika amby efapolo ka hatramin'ny fahavalo amby efapolo. Korintianina voalohany toko fahaefatra andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Ny teny rehetra dia ovakitsika misesy amin'ny anaran'ny tompo. 7 taona Josiafy ny vao nanjaka, ary 1 taona ny nanjakany tany Jerosalema, ary ny anarany reny dia Jedida, zanaka vavin'ny Adaya, avy any Bozkata. Ary nanao izay mahisy teo mason'i Jehovah kosa izy ka nandeha tamin'izany rehetra nalehan'i Davida rainy, fa tsy mba nivily, na ho amin'ny akavana na ho amin'ny akavia. Ary tamin'ny taona fahavalo amby folo nanjakan'i Josia mpanjaka dia naniraka ny Safana mpanoratra, zanaka Azalia, zanaka Mesolama, izy ho any hatramin'i Jehovah ka nanao hoe: miakara ho any amin'ny Ilky mpisorona be,
anisany vola izay nampidirina tao hatramin'i Jehova dia izay nangon'ny mpiandry varavarana tamin'ny olona. Ary eo ka tolony eo an-tanan'ny mpanao raharaha izay voatendry amin'ny tranon'i Jehova izany. Ary eo ka omeny ireo ho an'ny mpiasa izay ao an-tranon'i Jehova anamboarany simba amin'ny trano, dia ho an'ny mpandrafitra sy ny mpandatsa-bato ary ny mpipaika, dia hividianana hazo sy vato voapaika anamboarana ny trano, kanefa tsy nampamoahana ny amin'ny volana tolotra teo an-tanany ireo fa nahatoky izy. Aroy Petera, tompoko, izahay efa no ilazanao izany fanoaran'izany sa ny olona rehetra? Aroy ny tompo, iza moa ny mpitandritra raha mahatoky sy manan-tsaina izay ho tendren'ny tompo ny feny mpanompony mba nome azy anjarana amin'ny fotoana? Sambatra ny mpanompo izay ho hitan'ny tompony fa indreo manao toy izany raha avy izy. Lazaiko aminareo marina fa ho tendreny ho mpanapaka ny fananany rehetra izy. Fa raha manao anakapo kosa ny mpanompo izany hoe maharitra ela ny tompoko vao avy, ka dia mikampoka ny ankizy lahy sy ny ankizy vavy sady mihinana sy misotro ka mamo, dia ho avy ny tompony izany mpanompo izany amin'ny andro izay tsy ampoziny sy amin'ny ora izay tsy fantany, dia ho tapahany roa izy ka omeny anjara any amin'ny tsy mahatoky. Fa ilay mpanompo izay mahalala ny sitrapon'ny tompony ihany, ka tsy miomana na manao izay sitraky ny fony dia ho kapohina be. Fa izay tsy nahalala kosa, ka nanao izay zavatra tokony kapohana azy, dia ho kapohina kely. Fa izay nomena be, dia be no tadiavina aminy, ary izay nampitehirizina be, dia bebe kokoa no adinina aminy. Aoka ataon'ny olona ho mpanompon'i Kristy sy mpitandrina ny zava-miafina izay an'Andriamanitra izahay. Ary raha izany, dia fantatrareo fa ny mpitandrina dia tokony olona mahatoky. Fa raha ny amiko, dia ataoko zavatra kely foana na ho tsarainareo aho, na ho tsarain'ny olona, fa ny tenako aza tsy mitsara. Fa tsy hitako izay tsiniko, nefa tsy mahamarina izany, fa ny tompo ny mpitsara. Koa amin'izany, aza mitsara na inona alohan'ny fotoana, dia ny fiavian'ny tompo, izay ampiariary ny zavatra takona ho amaizina, ka ampiseho ny fikasany fo, dia samy azo izay derana avy amin'Andriamanitra izy rehetra. Izay masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana, teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Ndia iomansika eo amin'ny fiainona ny hafatra ny tenin'Andriamanitra, dia mimanao anatin'izany koa ianareo tokopira mba tsy andriandritsika avy hatrany dia manao ny anjara hira. Raha vita ny hira fanomanana ao amin'ny fiainonan'ny toroteny, dia mihira avy hatrany ny tokopira anankiray. Dao tsika hitsangana hanomana ny fomba mampanajika ao amin'izany. Thank you.
riavana malala mbola mampitomboy ny tompo amin'oany ny fahasoavany sy ny fiadanany amin'ny fiainonany zao ten'Andriamanitra izao. Raisitsika ary nalahatra ao amin'ity androanyity ny mpanjaka faharoa toko faharoa amby roapolo. Resaka ny amin'ny fitantanana ny fananan'Andriamanitra, fitantanana ny fanamboarana ny tempoly, izany mpanjaka faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito sy ny manaraka izany. Ravana malala androany raha teo moa dia alahadiny ny fifa ny fitantanana fananany efitsikemina. Tsika efitsikemina dia manana fananana be ary misoran'Andriamanitra tsika noho izany. Misy ireo navelan'ny missionnaire moa zany amin'ny alalan'ny LMS na ny MPF na ny French ty zany no nitambatra ho efitsikemina. Fa misy ireo vao noarina taty aoriana. Raha miresaka fotsiny aty amin'ny fitandremantsika dia manam-pananantsika. Raha mananantsika manana trano fiangonana marina fa bâtiment public to fa tsika manao azy, tsika nanao azy, tsika no mikarakara azy, tsika nanao ny zavatra rehetra tato. Dia hatrany amin'ny fiandohan'ny fiangonana dia tsika no nanao azy. Atao hoe tsika zany dia hoe tsika fiangonana zany no nanao an'ireny zavatra reny. Manantsika ny ranotrano zao dia manana trano vatom-piangonana, tsika manana ity akanto ity tsika ary efa kelikely eo dia anana an'io trano be io tsika. Misoran'Andriamanitra tsika noho izany akoatra ny fanaka samy hafa. Fa efa miresaka hoe ny fitantanana ny fananan'Andriamanitra na ny tempolin'Andriamanitra dia tsy ny fananana ihany ny tempolin'Andriamanitra fa isika koa. Araka ny teny soratra masina hoe fa ianareo koa dia tempolin'Andriamanitra velona. Zany hoe mitantana tsika olona ato anaty fiangonana zany izay momba antsika, izay hitantanana ny fiainantsika dia tantanana ihany koa zany. Ary ny tranon'Andriamanitra zany dia manorina trano fanahytsika dia ny fiangonana mitona olontsika anaraka an'i Kristy, mitona olontsika ho resy lahatra ary hampiditra azy eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Asa miandry antsika daholo zany. Fa inona no toetran'ny olona eo ampitantanana ny fananan'Andriamanitra? Mandra-piavon'i Jesosy Kristy zany, ho avy Jesosy mahandrasa ozy izy ilay loha hevitra moa zany. Fa tsy le hoe mahandrasa moa no tena zava-dehibe zany, fa dia hoe ahoana ny tantananao ny fiainanao ny tempolin'Andriamanitra izay ianao ny tempolin'Andriamanitra velona, ny tempolin'Andriamanitra izay nametrahany ianao, napetrany ho diakôna ato ianao, napetrany ho mpitandrina ato ianao, napetrany ho zaozao ato ianao. Tsy dia tena io moa antsipisorany fiangonana, tsy dia tena mety loatra miteny hoe fiangonantsika ity, fiangonantsika, tsy fiangonantsika ity fa fiangonan'i Jesosy. Tsika dia an'Andriamanitra, tsika ary an'Andriamanitra fa mainka fa fananana dia an'Andriamanitra daholo zany. Ka
ny fiangonan'Andriamanitra velona zany ty manana nyreto toetra telo reto mihitantsika ato anatin'ity perikopy ty a ny olona zay mitantana ny fananan'Andriamanitra manomboka amin'ny Josia-mpanjaka zany toetra telo no ananany reto zany voalohany tena manao zany fitantanana ny fananan'Andriamanitra zany ampahitsiny izy ataony ampahitsiny zany ny faharoa dia ataony ampahamarinana zany ary fahatelo ataony ampahatokiana izany zavatra telo zany reo mazava tsara nazay ny soratra masina ho atsika voalohany zany dia hoe ataony ampahitsiny zany voalaza moa fa i Josia no mpanjaka tamin'izany fotoana zany raha vao 9 taona monja izy dia efa nanjaka fa ity tovolahy kely ity dia manana izay nampiavaka azy tamin'ireo mpanjaka hafa izay nanahirana fa voalaza ny soratra masina fa nandeha nahitsy teo anatrehan'Andriamanitra izy dia nandeha nahitsy teo anatrehan'i Jehova izy ary tahaka ny Davida rainkozy izy ny voalazan'ny soratra masina moa zany rehefa miresaka ny amin'ny Josia izy akoatra ny filazana ny anaran'ny reniny ny anaran'ny olona izay nanodidina azy dia lazainy eto fa tsy mba nivilina ao amin'ny akaviana ao amin'ny akavanana izy fa tsy miviliny miakavia sy miakavanana zany olona zany dia manindiny mahitsy ary io ilay hoe mahitsy io no tena zava-dehibe amin'izao fotoana izao koa dia ilayntsika zany tsy zany hoe mahitsy zany ataony hoe mahitsy eto moa zany dia tsy hoe mahitsy fotsiny hoe mandeha mizotra amina lalana mahitsy fotsiny fa natao hoe mahitsy eto dia hoe manao zavatra marina araka ny sitrapon'Andriamanitra ary matahotra ny Jehova matahotra n'Andriamanitra olona tena natahotra n'Andriamanitra ka dia mandeha ampahitsiana tsy zavatra mila azavaina amintsika ntsony zany fa haitsika raha teo zany hoe mandeha ampahitsiana zany dia manana ny antsony ny teny vahiny hoe droiture manana an'izany tsika manana an'izany ny olona mitantana ny fananan'Andriamanitra na ny tenanao azy izay tempolin'Andriamanitra dia mila mandeha ampahitsiana tsara mitantana n'io tenanao io mitantana ny fanananao izay fananan' Jesosy Kristy satria ianao fananan' Jesosy Kristy izay fitantanana ny aty amin'ny fiangonana moa zany dia tena mila mandeha ampahitsiana ary zany no manahirana atsika satria mitady olona mahitsy mandeha mahitsy tahaka izany tsika matahotra n'Andriamanitra ny olona mantsy tsy afaka ny tena andeha mahitsy raha tsy matahotra n'Andriamanitra io zany tsy misy le hoe zay madio ny sainay zay mandeha mahitsy zay tsy mandeha mahitsy zany rehefa tsy matahotra n'Andriamanitra fa misy tahotra n'Andriamanitra ao anatin'ny fahitsiana ary zany tahotra n'Andriamanitra zany dia zavatra lehibe ao amin'ny fanomponan'Andriamanitra zany dia engany tsika rehavana malala tsika rehetra mba handeha ampahitsiana avokoa amin'ny zavatra izay ataontsika sambatra ny mahitsy lalana ozy izy ny fanaontsika ny teny tsenjery fanaontsika isan'andro fa ahoana ny toy an'izay sambatra ny mahitsy lalana fa izay mandeha araka ny lalàn'i Jehova manohy azy nareo zay sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka ny lalàn'i Jehova ny atao hoe mandeha mahitsika io zany dia mandeha araka ny lalàn'i Jehova lalàn'i Jehova tsy hoe lalàn'i Jehova fa ny lalàn'i Jehova zany hoe sitrapon'Andriamanitra sitrapon'i Jehova ko moa ve tena manao an'izany sitrapon'Andriamanitra zany tokoa ve tsika amin'izay ataontsika eo amin'ity fitantanan-draharaha ity indray tena manahirana nge fitantanan-draharaha ny olona zany rehefa vao misy zavatra asiana tantaniny dia indrindray moa amin'izao fotoana izao zany ny ihany manjary betsaka na ty am-piangonana azy sao anao an'izao sao ataony an'izao ahoana nireny vola be ihany ireny sao ataon'ny olona an'izao satria tsy ny ihany tena tsy ny olona miahy ihany tena manahirana fa le olona mitantana koa indray tena mila manitsy ny dia na firenena io na ao am-piangonana io na amin'ny asa andavanandro fa vitsy ny olona mandeha ampahitsiana ny olona mahitsy fo eo anatrehan'Andriamanitra ny olona te hanao ny sitrapon'Andriamanitra fa rehefa asiana mitantan-javatra dia tsy mahatoky olona izay mamilivily zavatra mamilivily ny atao misy io le atsotsika hoe détournement efa hain'ny olona rehetra moa zany na ny olona tsy mahay miteny frantsay aza dia malala hoe détournement zany mamily ny zavatra atao maka tokony handeha amin'ity asan'i Jehova ity dia avily makaty amin'ny asa hafa tokony handeha amin'ity asana ny fampandrosoana ny firenena ity dia manjary makany am-paosin'ny olona sasany le izy dia any zay mahatonga antsika nge zavatra tsy misy hoe fifampampiangana io fa fifampiampangana fa tena zavatra mazava io lasa ny am-paosin'ny olona vitsy ny fananana ny vola dia ny akamaroan'olona lasa mahantra zay fotsiny nge io zay fotsiny lojika io
tsy voazaraka zay tokony ho izy sy ananana de lasa mahantra de gaga ianao mandre olona hoe manana 10 milliards manana 8 milliards 5 milliards manana an'izany le olona fa nakaiza taizana nanany an'izany anjaran'ny tompo moa tena mahalala zany fa ny olona aloha zany inoko fa ny akamaroantsika reto de tsy misy hoe manana na de hoe 2 milliards ariary tsy manana zany tsika tsaka ny tanana zay manana tsy isy azany tsy mampanangatahana anareo fa zany le izy zany mila mandeha pahitsiny ary eo amin'ny fiainana andavanandro ao atokantrano azy de mila mandeha pahitsiny ny malagasy miteny am'le hoe mangala tety ny olona teo hoe mangala tety de hoe mamiliviliny volany atokantrano na ny fananana tokantrano omena ny havana namena olo-kafa zay tsy tokony omena an'izany mangala tety no anaran'izany de eo ingany mba tsisy olona mangala tety zany any amin'ny tokantranotsika any amin'ny fiainatsika tak'izany keo ty amin'ny fiangonana ingany mba andeha mahitsy tsara daholo any amin'ny sampana any fikambanana any satria any amin'ny sampana sy fikambanana efa ela moa no ny ainako tamin'ity fiangonana tsy hoe ty fiangonana ty fotsiny fa fiangonana maro fa de mampalahelo moa zany misy vola very misy zao misitsy misy vola kely zay na kely aza raha hoe tsy hita hoe ahoana mifandehany sy ny rehetra zay inona fa tsy eto amintsika akory zany fa any amin'ny fiangonana hafa any misy an'izany a fa mandeha pahamarinana tsara tsika mandeha pahitsina tsara mila olona mahitsy zany ny fitantanana ny fananan'andriamanitra fananan'andriamanitra de ny tenanao ny fiangonan'andriamanitra ny olona ny fananan'andriamanitra na ny raharaham-panaovinanao eo amin'ny firenena azy de fananan'andriamanitra ny fa an Jehova ny tany zay rehetra eo aminy de mila mandeha pahitsina raha mandeha pahitsina daholo ny olona rehetra mianina amin'ny karamany sy mianina amin'izay zavatra ataony tokoa hoe mandraharaha izy de mahazo vola amin'izany dia tena tokony mizotra tsara ny fiainana revana malala ary tsy de tena misy tokolona tokony hoe ahantra akory a satria mandeha amin'ny fahatahorana n'Andriamanitra ny olona rehetra zay aloha fa dia mihira indray nareo aloha
dia manohy antsika izany ny afatra ny tenin'Andriamanitra mpanjaka faharoa toko faharoa amby roapolo dia ny andininy 7 voalohany. Dia sazika tso izany hoe mandeha ampahitsiana zavatra tena tsy tian'Andriamanitra dia hoe mandeha amin'ny lalana mivilivily io. Mivilivily manao zavatra hafa tsy nampanaovan'Andriamanitra. Zava-dehibe io any tamin'ny fidirana voalohany moa dia niresaka ny tao amin'ny Korintianina voalohany toko 4 izay ny olona kasitran'Andriamanitra ary mandeha mahitsy eo anatreny dia ny olona mandeha amin'ny lala mahitsy, olona mankatony baikon'Andriamanitra. Ny zavatra faharoa atao anatin'ity dia hoe nisy baiko nomen'ny mpanjaka miakarany amin'ny iliky mpisorona be anisan'ny vola izay ampidirina ao an-tranon'i Jehovah dia zanangon'ny mpiandro varavarana tamin'ny olona areo ka atorony eo an-tanan'ny mpanao raharaha izay voatendry amin'ny tranon'i Jehovah izany. Areo ka omen'ireo ho an'ny mpiasa izay ao an-tranon'i Jehovah hanamboarany ny simba amin'ny trano, dia ho an'ny mpandrafitra sy ny mpandatsa-bato ary ny paika dia hividianana hazo sy vato voapaika hanamboarana ny trano. Io izany dia mazava io ilay hoe mandeha am-pahamarinana. Nisy vola nangonina sahala amin'ny hoe rakitra izany, nangonina teo amin'ny sepoly ny mpiandro varavarana no nandray azy dia hoe diakonina amin'izao fotoana izao izany dia nampitaina nakany amin'ny mpandrafitra io mba hividianany an'ireto zavatra voalaza rehetra. Tsy tena misy fanazavana moa eo anatin'io fa ary amin'ny farantsika vao mahita hoe tonga tany amin'ny ilay olona nandrafitra tokoa izany, kanefa tsy nampamohanany amin'ny volana tolotra teo an-tanan'ireo fa nahatoky izy. Inona ny dikan'izany? Fitantanana ny raharaha-piangonana, ny raharahanao manokana, ny raharaha-tokantrano dia atao am-pahamarinana, atao am-pahamarinana. Tsy resaka fitsaran'ny olona no lazana hoe tsy marina io, na hoe marina io, arak'ilay lazainy ny Korintianina voalohany toko 4. Tsy ahoako kosa izy natsarain'ny olona nahoana fa amin'ny andro farany asehon'Andriamanitra izany, amin'ny andro fitsaran'Andriamanitra. Andriamanitra mantsy dia mandinika ny ataontsika, tsy misy olona ho tsaraina amin'ny zavatra nataon'ny hafa fa tsaraina amin'ny nataonao ianao. Io nge no ialana nenina ny aty amin'ny fiangonana ny tompony andraikitra aty amin'ny fiangonana dia manana adidy hiteny ananatra ny fiangonana satria ho tsaraina amin'ny ataony ihany ny olona fa ho adinina aminao ny rany. Fa raha ny olona kosa na ny kristianina izany dia tsaraina amin'ny ataony ihany izy ka raha ny tenenina kanefany nandeha tsy tamin'ny fahamarinana dia ho tsarain'Andriamanitra amin'izany ihany izy, ary ho meloka any amin'izany. Dia mila mandeha am-pahamarinana izany ty resaka voly ity satria vola efa nisy hatramin'izay izany fa miresaka an'io tsika mpanjaka faharoa izany kambana izany efa siekla maromaro tany alohan'i Jesosy Kristy. Efa taloha be izany tamin'izany mety mbola tsy nisy olona akory teto Madagasikara ity, mbola tsy nisy olona akory. Tsika vao tena fantatra tantara moa izany vao tamin'ny andron'Andriamanelo sy ny rehetra ny mbola fantatra tantara hoe hatreo ny fantatra ny tantara fa nisy ihany tany aloha, ny tany amin'ny faritra rehetra tany mbola tsisy fantatra tantara fa dia nisy mpanjaka tany, nisy mpanjaka samihafa. Ka rehefa miresaka voly io dia manahirana ny olona amin'io, manahirana ny olona amin'io. Voalohany aloha manahirana satria any amin'io voly io ny sain'ny olona, any ny sain'ny olona. Eo ny tenenany na misy mangala-boly rano na mangala-boly rano fa tena misy tokoa ilay tsy mandeha amin'ny fahamarinana amin'ny resa-boly io. Ary na ny tenanao manokana azy ahoana marina ny tantananao ny vola nomen'Andriamanitra anao, satria ianao mangataka mba omeo fahasoavana izay meo voly izay Andriamanitra dia meny tokoa ianao, dia ahoana ny tantananao ny volanao? So hoe ny tantanana fotsiny tamin'izao. Za rehefa malala mety manahirana ny sainanareo ngamba fa za dia mitsala amin'ny olona rehetra, sala amintsika rehetra manome vola olona ianao, misy mangataka na misy mamiangavy san'ireny dia manome ohatra na eny amin'ny parking eny azy ianao dia misy fotoana ny olona tena miteny mihitsy hoe tsy mihinam-bary azy zao, tsy mihinana raha tsy mahazo parking dia lasa ianao manome vola. Za tsy hiteny mena fa mba manome bebe zany ianao. Fa za dia manafatra mihitsy tandremy fa tsy hisotroana sigara na hisotroana toka iny fa vidahana vary. Satria ny volako, volan'Andriamanitra tsy omeko hisotroan'ny olona sigara na hividianany toka. Volako iny.
dia nomeko azy fa volan'Andriamanitra iny. Ny volako dia tsy andeha hanaovako zavatra fa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia tahaka izany koa tsika na tia amin'ny fiangonana azy. Io zany nasiana nampitaina, nalaina ilay vola nangonina. Tsy misy resaka mazava moa eto fa dedena zay fotsiny hoe nalaina ny vola dia nomena ny mpandrafitra ny vola. Mazava iny. Zay zany ny zavatra mazava ao anatiny io. Dia tahak'izay koa ny fitantanana ty amin'ny fiangonana. Tsika moa zany lazaina hoe mpitandrina, hoe mpitandrina resahana ao amin'ny Korintiana 1:4 fandresahako teo amin'ny fidirana voalohany zay. Dia tsy ilay hoe mpitandrina tahaka ny alalantsika azy zao pasteur, mpiandriondry, fa mpitandrina fanana. Oikomenos, zay ny filazana azy, komenos, oikos sy monos. Ny oikos dia trano, ny monos dia lalàna na fitantanana. Zany hoe mpitantana ny trano n'Andriamanitra, mpikarakara ny tranon'Andriamanitra. Tovy amin'ireny hoe gouvernante ireny, tovy amin'ireny hoe intendant any amina sehatra ngedangeda, intendant reny lapa rehetra reny, lapan'ny temeran-doha olona, temeram-pirenena, ny lapa-panjakana ny avoloana eo Motsoratra dia manana ny antsoina hoe intendant, mikarakara ny fanaka, mikarakara ny zao rehetra zao. Ary raha gouvernante izy dia mikarakara ny trano sy ny rehetra, ary mety mamana ihany koa manome sakafo ny olona ao. Lazain'ny perikupantsika eo amin'ny lioko zany dia olona mandeha pahamarinana. Zay ny resahana eto. Ny olona mitantana ny an'Andriamanitra zany dia mandeha pahamarinana tsara. Ny olona mantsy amin'izao fotoana izao amin'izao fotoana izao ia satria antenaina fa iova rapitso izany toe-javatra zany dia efa mpitatanjavatra ny olona dia manao kotiboritra. Zay foana ny zava-misy zany amin'izao fotoana izao. Manao kotiboritra. Izy fantatsika teto tsy milaza tsao akory fa aleoko milaza zavatra marina tsara. Namoaka compte ny cour des comptes satria zany no asany. Tsy ampianatra momba an'izany moa fa iresaka fotsiny hoe ny asan'ny cour des comptes dia mamoaka compte ireo fandaniana ny volam-panjakana samihafa. Dia gaka tsika fa tany amin'izany zavatra navoakana izany dia misy amina miliara na zavatra tokony hovidiana amina nalina, amina netsiny dia 1 miliara ny vidiny. Misy zavatra kely natao, zavatra tsy misy dikany kory dia lafo be ny vidiny. Dia gaka satria zay ilay hoe kotiboritra, tsy ny cour des comptes akory no nanao kotiboritra fa zay ny misy dia zay ny navoakany. Arak'izany izy mamoaka fotsiny. Dia tahak'izany ilay raha eto amin'ny fiainana andavanandrontsika, mila olo-marina ny firenena, mila olo-marina ny fiangonana, mila olo-marina ny tokantranontsika, mila olo-marina ny fiainana andavanandro isika, ary marina amin'ny resa-bola, marina amin'ny resa-bola. Aza manao projection amin'ny resa-bola io hoe raha anina mangalatra, raha koto mangalatra sy ny rehetra, fa aoka ho marina ianao. Ray moa ny olona ny ataony ihany ny averiny aty amin'ny olona, fa dia aoka ho marina tsara ianao eo anatrehan'Andriamanitra amin'izany. Fa mbola ho tsaraina, ia tsy maintsy ho tsaraina ianao e. Na reny volanao reny ary na voakavoakanao amin'ny zavatra tsy tokony hamoahana azy, dia hitsaran'Andriamanitra anao reny. Ary ho gaga ianao amin'izay fotoana izay hoe ny fahalalàn'Andriamanitra ny zavatra nataonao rehetra, izay zavatra tsy napozinao dia hitsarananao koa zany. Ravana malala, mila olo-marina ny fitantanana ny fananan'Andriamanitra, ny fitantanana ny tempolin'Andriamanitra, ny fitantanana ny tokantrano, fitantanana ny fiangonana, fitantanana ny firenena. Atao indray ary fa mirina reo.
amaranantsika azy zany ny andininy fahafito ndao iara-mamaky an'io andininy fahafito tsika manao hoe manana ve nareo ny ampelantanana aloha andininy fahafito zao no vaky ny teny eo amin'ny andininy fahafito ampatsaka faharotoko faharoamroapolo naran'i Jesosy manao hoe kanefa tsy nampamoahana ny amin'ny volana tolotra teo an-tanan'ireo fa nahatoky izy. Mila olona mahatoky zany Andriamanitra, mila olona mahatoky ny fitantanana na any trano na aty am-piangonana io na eo amin'ny firenena io dia mila olona mahatoky. Fanontaniana moa zany apetraka amin'izao fotoana, mbola misy olona mahatoky ve? Mbola misy olona azo antoka ve? Azo tokisana ve? Za aloha zany zay moa tenen'ny namako, misy namako miteny amiko hoe ianao vendrana be. Manaiky aho fa vendrana mihitsy satria efa imbetsaka amin'ny voan'ny olona. Dia manaiky aho fa tena vendrana indray. Fa mila olona mahatoky ity izy, be dia be ny olona tsy azo tokisana. Manao ahoana zany hoe fanaovan'ny olona ny antsoina hoe surfacturation. Mila mitandrina antsika manantsika kristianina ary mety hanao an'izany tamin'ny 5 taona lasa ny tantaran'ity zavatra ity teto, tantara marina. Zao ny tantaraiko tamin'izay fotoana izay. Tany amin'ny fiangonana anankiray izay nentiko dia nampiasa an'ireny fil kely syndex ireny zareo amin'ny sonorisation dia amin'ny resaka courant ihany koa. Efa ela no niteny tamin'ny fiangonana hoe tamin'ny tovolahy amin'izay mikarakara ny sonorisation zany, soloa ireo filindreo fa tsy mety. Dia teny ihany, efa herintaona. Dia tsy nahandry aho dia lasa nandeha nividy tamin'ny volako ny vidianako. Tsy nalaiko ny faktura koa hoe ho an'ny fiangonana fa nalaiko dia nandeha nividy tamin'ny volako. Vidy an'ireny le fil misy 50 metra moa zany ireny, le ohatry zao mandeha amin'ny rouleau ireny. Dia rehefa nividy an'ireny tamin'ny tsena anankiray izay fantatra eto Antananarivo. Dia vita ny vidana dia ohatrinona mividy an'ity zavatra ity. Dia tamin'izany izy ngamba raha tsy diso ahako mbola hoe 4 alina sa 5,000 alina vidiny, tsy tadidiko moa le vidiny. Dia nividiko. Dia vita ny atao hoe asa zany dia nalohako ny vola. Dia za moa zany fanaoko zany na hoe ho anahy ihany ara aiza ny facture, mba me facture aho. Dia ozy izy le ramatoa tompon'le tsena hoe atao ohatrinona ramose. Verina hoe zavatra hafa ngamba atao ohatrinona ramose. Gaga zay ngamba le hoe vendrana moa amin'le izy. Gaga ohatry fa ahoana fa angatsy 5,000 alina ny mividy an'ilay izy. Atao ohatrinona ka ny olona mantseto izy be dia be no mividy sy hanina dia atao ambonin'le vidianana le izy. Zange ho ramatoa pasteur tsy voatery ny teny an'izay ka misy pasteur mihitsy eto dia misy déconne sy menatra be ahaka. Misy pasteur mihitsy eto izy mandeha dia atao ambonimbony le izy dia amin'izay ohatra. Ianao misy ke zao ny diso fa ianao no makafanahy olona amin'izany. Za fa tsy mila an'izany fa meo facture fotsiny dia andehako. Lasa mieritreritra zany amin'ilay izy ary zay ilay namenatra mantsy dia zany hoe misy pasteur dia misy déconne manao an'izany eto. Be dia be ny olona tsy azo tokisana. Tsika ve azon'Andriamanitra tokisana amin'ny zavatra? Tsy mahagaga raha ohatra ka misy ahihana misy ahihana io. So misy an'izao, so misy an'izy. So alain'ny retsy ny volana, so atao ahodikodiny retsy satria misy an'izany iainan'ny olona andavanandro zany. Tsika kosa zay no mampiavaka ny mpanompon'Andriamanitra. Azo tokisana amin'ny zavatra rehetra. Na dia tsy voatery hoe resaka satria misy contrôle dia tsy azo tokisana. Dia azo tokisana. Io mantsy le ataony hoe kanefa ozy tsy nampamoahana ny amin'ny vola natolotra teo an-tanan'ireo fa nahatoky izy. Nandeha nahitsy tonga tany amin'izay nilana azy tokoa, vidianana vato, ny vidianana zao, ny vidianana izay zavatra ilaina. Tany amin'ny paika vato izy dia ny vidianana hazo, vidianana briky na sahala amin'izany izay natao andrafetana na narendana ny trano fiangonana ny vola. Ka fantaniana zany apetrakantsika amin'ny tenantsika hoe tsika ve olona mba mahatoky amin'ny zavatra tahaka izany. Mahatoky ve tsika na dia eo amin'ny fiainantsika aza. Na zavatra tokony hahasoa no ampiasana ny vola dia ampiasaina amin'ny zavatra tsy mahasoa ny vola. Zany kely izy misy olona manam-bola, za tsy motsy teny hoe aiza fa malala zany jerevy tsara daholo raha mahita nareo mandehana kely naiza naiza ianao na aty amin'ny 67 na any amin'ny 68 dia mahita ianao fa ny bara rehetra dia feno olona foana. Tsy zany marina zany sa tsy marina? Feno olona latsinainy talata larabe. Za misy fotoana mandalovako amin'ny natoerana anankiray izay
dia fen'olona foana eo dia tena hoe manao anina dia ozy izy ako any akapo hoe tsy ny olona toy hoe mamina-kanina zao ny vady aman-jany any an-trano any ho anakapo moa zany fa tsy mitsara akory dia ny olona mahazo vola izy dia aleony misotro toaka aleony le entre guillemets moa zany ty fa tsy fiteny ety ambony altara kanefa tenenany hoe aleony mirevy aleony mitranky aloha mitranky kelitsika aloha dia lasa makany dia mandany vola amin'izany ny akanjo anefa rovodrovotra ny akonana tsy mitafy tsara ny ankizy tsy mianatra zany ve dia fahamarinana olona azo tokisana ve zany dia tsika koa zany ary zay le nanimba nyity firenentsika ity zay le hoe corruption tsy hoe fandraisana tsolotra fotsiny atao hoe corruption fa corruption koa zany fanaovana surfacturation zany atao ambony ny vidiny zavatra mba azahoana tombony ary hoe zavatra kely fotsiny fa dia tiana atao tak'izany le izy ary zany ny tena olana eto amintsika raha zavatra kely zay azahoana ataontsika hoe raha mitsabo ny feriko ianao ferikely ohatran'izay mety hoe 10,000 na 2 alina na maninona manao an'io dia lazaina fa 2 tapitrisa ohatra zany ny olana dia zay ny mampahantra velona ny olona amin'ny akapobeany mahantra velona ny olona satria akarana zay tsy tokony alaina aminy izy ary misy olona mibotsina mihitsy satria maka zay tsy tokony alaina aminy dia zany natao hoe tsy fahamarinana ary olona tsy mahatoky zany tsika zany rehefa miresaka hoe olona mahatoky voalohany aloha dia rehefa miresaka ny soratra masina hoe mahatoky ianao dia olona matahotra an'Andriamanitra zany zay voalohany fa rehefa manitatra kokoa tsika ny atao hoe olona mahatoky dia olona mino zany manana an'ilay antsoina hoe pistisy finoana manam-pinoana zany olona zany ary tena miaina amin'izany finoana nanan'izany fa natao hoe olona mahatoky dia olona fidèle zany tsy mivadika zany olona tsy mivadika zany fa mijoro amin'ny tsy hoe amin'ny foto-keviny fa mijoro amin'ny finoany an' Jesosy Kristy ary ny finoana izay ananany an' Jesosy Kristy ny finoana izay ananany an'Andriamanitra no mahatonga azy tsy mivily tsy azo ny fakapanahy amin'ny vola aman-karena satria tsy azo ny fakapanahy amin'izay mety ho fitondran-tena manahirana tsy azo ny fakapanahy amin'izay mety ho fanangonan-karena tsy ara-drariny na tsy ara-dalàna tsy azo ny fakapanahy amin'izany rehetra zany satria manana finoana an' Jesosy Kristy isika fa mila manontany tena zany tsika amin'izao fotoana izao hoe zaho ve mba anisan'ilay olona mahatoky rehefa omena zavatra mahatoky rehefa ampitantanina zavatra mahatoky rehefa omena iandraikitra zavatra anankiray fa tsy makatombony na manao zavatra tsy mety na manao varodraikiraiky atseroa dia azo tokisana ve amin'izany rehetrarehetra zany evana malala raha manana an' Jesosy Kristy tsika ka tena manam-pinoana azy dia olona azo tokisantsika olona azo tokisantsika azo metrahana fitokisana fa io dia mahagaga mihitsy fa be dia be ny kristianina kanefa ny vitsy ny olona azo tokisana zange ny olona zao be dia be ny kristianina raha tambatritsika ny kristianina rehetra tsika zao nidrindroa tsika mba tsy zay ny ara-baky teny moa zany tsy afaka ny ampidiriny indrem-pandeha tsony ny ato fa namiditra indrem-pandeha reny ary tsika somary sahirana satria efa mihoatra n'le isa tokony hipetraka atao anaty fiangonana le izy fa be dia be ny kristianina zany raha tambatra zany kristianina eraky ny Antananarivo ohatra renitsika efitsika mivoreny vato tsy omby vato na mivory Mahamasina tamin'ny 15 taona zao mivory tao Mahamasina tsika hipoky Mahamasina Mahamasina nanontany amin'ny président Valomanana moa tamin'izany miaratsiny miteny anaran'olona fa nanontany hoe satria izy mifolohan'ny komity dia nanontany hoe mahafena Mahamasina ve tsika izy hoe ahoana ny tsy hafena Mahamasina ry président ahoana ny tsy hafena Mahamasina tena marina ve fa tena feno afa tsy isan'izany fa efitsika eny mabe dia be fenotsika Mahamasina fa olona tsy ponina amin'ny ratsan-tanana no azo itokisana ary zany mampalahelo amin'ity firenentsika ity mampalahelo amin'ny fiainantsika mampalahelo any tokantranotsika na ao an-trano ary tsika olona firy tsika ny ao an-trano hoe olona 5 tsika 4 ao an-trano fa olona mety ray ny azo tokisana na roa zany problema isa tokantrano misy olona fetsifetsy kely foana ao amin'ny tokantrano misy olona manaonao zavatra tsy milamina tokantrano nde tsika rehefa malala andiny tena ao anatin'izany rehetra zany fa ny olona mitantana ny tempolin'Andriamanitra manamboatra ny tempolin'Andriamanitra mitantana ny fananan'Andriamanitra dia olona mandeha amin'ny fahitsiana olona mandeha amin'ny fahamarinana ary olona azo itokisana dia engane mba ho tsika zany engane mba ny ankohonantsika zany engane mba ho isika zany rehefa mitantana ny firenentsika na mitantana ny fiangonantsika na mitantana ny ankohonantsika ho an'Andriamanitra voninahitra amen.
mivavaka isika. Mahatsiaro manana didy zay rehefa mandrehan'izany teninao zany. Tsy adidy amin'ny olo-kafa nefa fa adidy amin'ny tenanay. Tokony anontany teny zay. Mandeha mahitsy tokoa ve ny zavatra ataonay? Mandeha ampahamarinana ve zay? Olona azo tokisana ve zay? Sa olona mamilivily fananana, mamilivily vola, mamilivily fitondran-tena? Jesosy tsy misy marina na dia iray akory azy eo anatrehanao. Kanefa inko dia misy tokoa ny mpanomponao tena mijoro amin'izany, na dia enjehina aza. Dia misaotranao zay fa nandre-ndray ny teninao. Tsy misy tonga lafatra tokoa mantsy ny mpanomponao, fa mihitsy eny an-dalana eny, manitsy tena noho ny amin'ny teninao. Dia ndreto izay rehetra, aitsio zay, mpianaro ny fahamarinana zay, mpianaro ahatoky, ho mahatoky eo amin'ny tranonao zay, mahatoky eo atokantranonay, ho mahatoky any amin'ny raharahan'ny firenenay, fa tsy hamilivily, tsy haka-tombotsoa manokana, ary tsy toy ny olona tsy matahotra an'Andriamanitra ka manaonao foana. Tompo mamindraha fo aminay mpanomponao, fa mety misy tokoa ny tahaka izany, ary tsy vitsy ny olona tsy azo tokisana fa mamilivily, mangalatra mihitsy aza ny filazana azy. Dia mamindraha fo amin'ireny mpanomponao reny, ary mamindraha fo aminay mpanomponao, mba hijoro tsara amin'ny fahamarinana eo anatrehanao zahay. Tompo dia izay rehetra efa nijoro na hajoro tsara, dia ampio mba tsy hirehare, mba tsy hiringiringy fa soapotraka, fa tena hahatoky amin'ny finoanan' Jesosy Kristy, hitana tsara ny finoana, ka tsy hanao atao foana, fa hitantana ny fanananao arak'izay sitraky ny fonao tokoa, ary andeha amin'ny lalana mahitsy sy lalana marina. Ianao raha teo no lalana sy fahamarinana ary fiainana ary Jesosy Kristy tomponay io, ka dia ampianaro zay hiaraka aminao, andeha eo amin'izany lalana marina zany. Da io ny isam-pianakaviana, isam-batan'olona fa afaka ho an'ny fianakaviana zay, mba olona azo tokisana ny fianakavianay. Tsy ao an-trano ihany ny azo tokisana, satria miaro ny harena efa azo, miaro ny vola efa azo, fa olona azo tokisana ihany koa amin'ny fitantanana any amin'ny asany. Raha omenina vola be ho tantanana, dia olona ho mahatoky amin'izany, andeha am-pahamarinana, ka ho tonga any amin'izay nasaina nampandehanana azy ny vola. Olona azo antoka fa tsy hananana ahiahy, dia mahatoky izay fa tahaka izany izay sy ny ankonanay. Tahaka izany koa Tompo ny fiangonanao, dia ampianaro ny ray fiangonana, ny olona rehetra hifampatoky sy hahatoky eo anatrehanao, hanana fifampitokisana, satria izany no voaratsy hafafy ny devoly amin'ny fiangonana, ahatonga ny fiangonana ho kely hery, tonga ny fiangonana andohalika amin'ny vola, tonga ny fiangonana tsy havita na inona na inona, hafafy ny sy fampitokisana mba hiteraka an'izany rehetra izany. Asan'ny devoly eo amin'ny fiangonana izany, ka dia didina sorohana amin'ny anaranao. Kanefa iny koa Tompo dia ampianaro ny olona rehetra ho mahatoky eo anatrehanao, fa matoa ny olona miahiahatra indray dia misy tena tsy mahatoky tokoa, misy izay manao zavatra tsy araka ny sitraponao. Jesosy ampianaro izay rehetra, andeha tsara amin'ny fahamarinana, na misy contrôle na tsy misy contrôle, dia mandeha amin'ny fahamarinana satria volanao, ary ahay mahafantatra tsara fa natao ampiasaina ho amin'ny fitoriana ny filazantsara ny volan'ny fiangonana, natao hanaovana ny asanao ny volan'ny fiangonana, fa tsy natao entina mitsangatsangana nanaovana zavatra hafa izay tsy nampanaovinao ny fiangonanao. Jesosy malalo matoky anao izay fa tahaka izany no hitondranao anay. Da io koa ty fiangonana ity amin'ny asa rehetra hampanaovinao azy, ny fanorena trano, ny fanorenana fotodrafitr'olona teo amin'ny fiangonana, mba andeha arak'izay tokony ho izy tokoa izany. Misaotra anao hatreto amin'ny fitantananao, fa matoky koa ny fantsianao, ny fitezanao, iainanay amin'ny pahamarinana mandrakariva amin'izay rehetra ataonay. Dia mivavaka aminao zay any, ho tahaka izany koa ny ray fiangonana Tompo. Da io ary Tompo ny firenenay, ny mpitantana ny firenena, mba tsy olona ho tia tena, tsy olona ho tia vola, tsy olona izay manao karazana business atseroa na mivarotra ny andraikitra izay ananany, fa olo marina azo tokisana eto amin'ny firenenay. Ahatonga ny firenenay
mba ho tany sambatra ty Madagasikara ity araky ny iranay. Jesoa mahatoky anao zay fa hamefy ny mpitondranay ianao mba tsy hanao zavatra mifanipaka amin'ny sitraponao. Dia mivavaka ho azy ireo zay mba hahavita aefa apahamarinana ny andraikitra izay nomenao azy. Tononinay ny vavaka nampianarinao anay manao hoe rainay o zay ny an-danitra vao masinina anie ny anaranao, tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao, ty an-tany io tahaka ny an-danitra. Nao anan'io zay anasaza ao anay ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay niloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafana amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia misaotra ny tompontsika ravana malala ny nafahantsika ananao zao fampivavahana zao ary tsisy fanaikeam-pinoana moa ao anatin'ny liturjia larana fahaefatra fa ny amo dia asiako satria ilaina ny fanaikeam-pinoana ka dia mitsangantsika anao ny fanaikeam-pinoana kristianina vonantsika amin'ny fiangonana masina manerana zao tontolo zao manao hoe Andriamanitra ray tsy tompo anao lanitra sy ny tany ary mihinana Jesosy Kristy fanahy masina nateraky Maria Virginy hijara napaka Ponty Pilato lohana tamin'ny fijaliana maty ka naleva tamin'ny fiainatsika tsara tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra petraka valan'Andriamanitra ray tsy tompo avy any miviny tsara vela sy ny maty mihiny fanahy masina fiangonana masina manerana zao tontolo zao fiangonan'ny olona masina miaran-kely tsanganany tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Azo toerana isika fiangonana arabaina ny nahazo fahasoavana nandritra izay herinandro zay, arabaina koa ny nandalo fisetrana fanotahin'Andriamanitra isika ka tonga somatsara tao-tranon'Andriamanitra. Dia mbola hoentina mbavaka isika rehetra izay manana ady hatrehina, dia hoentina mbavaka ny tokantrano ny asa izay ataontsika dia hoentina mbavaka mandrakarivo zany eo anatrehan'Andriamanitra arak'ireny tolombavaka efa nataontsika teo amin'ny vavaka fangatahany reny. So tsika dia ifampiaraba arabao ny olo akaikinao dia teny pahasoavana iarabanazy fa manana zany ianao tawary. Ireo fa manana teny pahasoavana ho zaraina daholo tsika rehetra. Misaoran'Andriamanitra tsika noho izany fitantanany ny fiainantsika izany ka dia ny fahasoavana sy ny famirapon'Andriamanitra ny eo amintsika ravana malala. Rehefa mihaino an'ireny toroteny ireny tsika dia tsy misy marina na dia ray akory azy. Ary mety misy arana ny marina fa tsy tonga lafatra. Fa dia miezaka tsika mila mijoro tsara ao anatin'izao toe-javatra misy eto amin'ny firenena izao dia tena mila olo marina firenena, mila olo marina. Ary tsy misy olona tenaina ho marina fa tsika izao no antenaina olo marina, tsika no antenaina olo marina hatramin'ny varavety kely raimbolanja aza dia ho marina amin'izany tsika ravana malala ka dia samy mitaiza tena sy mangataka amin'ny tompo mba ho tahaka izany tsika. Zao tsika dia manolo tena ho an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny rakitra dia ny etokopira ihany no mihira ao anatin'izany hira izany ravana malala na miara-mihira na mihira ny anankiray dia tahaka izany.
tsangansika revaka malala n'olo tena ho an'ny tompo amin'ny alalan'ny hira voalahatra. Ity ao Jesosy miantso aiana na de tsy mendrike manolo teny iza ianao no ny fity tsy haiko ny andap ty antso sarobity ry tompo mamela ny eloko rehetra ty oviao avazy olova anisitaka mendrika oroa iantsona Jesosy. Tsy petraka sika raha zay fanandray mitsotra. Tanteraka aminareo ny tsodrano avy amin'ny tompontsika manao hoe mitahy anao anie Jehova ka miaro anao, mampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka mamindra fo aminao, manandratra ny tavany aminao anie izy ka manome anao fiadanana, mandehana amin'ny fiadanan'i Jesosy Kristy tomponao. Amen. Petrakantsika ary fa afaka mametraka ny fiainantsika amin'ny tompo. Dia ho anao Andriamanitra tokana sady hendry ireriany ny voninahitra, ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Dia miraro ny fitahin'Andriamanitra ho amintsika rehetra rehefa malala samy io tahin'ny tompontsika. Ia inde, Fanae tu.
Van